Niezaka manakaiky ny ben'ny tanàna ny ministitra Narson Rafidimanana.Ity farany izay nanazava fa tokony ataon'ireo ben'ny tanàna laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny kaominina. Misy azy ireo misy moa ny fanohanana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka samihafa ao anatin'ny fampiroboroboana ny kaominina tsirairay. Miantso ny fiaraha-mian-tandrehitra ny ministra ny Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Narson Rafidimanana androany raha ny anaty amin'ireo ben'ny tanàna rehetra manodidina ny renivohitra sy ny avy eto an-tanin'ny renivohitra izy. Tsy tokony asiana fizahanana loko politika hoy izy ny fanatsarana ny tanàna sy ny fampandrosoana. Tavan'olona tsy mijery loko, fa mijery tena mijery ny ahoana nanatsarantsika ny farim-piainana ny olona, ny amélioration ny zavatra ataontsika apetraka ho an'ny zavatra ity. Ho amin'ny zanantsika rehefa fitanana amin'ny Tananarivo sy erany Madagasikara rehetra. Tananarivo izao no resatsika androany. Nanambara tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny lefiny tonga teny Anosy androany ny ministra fa misy ireo famatsim-bola azo avy amin'ireo mpiara-miasa vahiny toy ny AFD sy ny banky iraisam-pirenena mba hoentina hanatsarana sy hampandrosoana ny tanàna. AFD Union Européenne amin'izao fotoana izao dia efa misy ataontsika sonia hiaraka amin'ny AFD sy Union Européenne, ataontsika sonia amin'io francophonie io, amin'io sommet io, amin'ireo président maromaro zany misy 50 millions de dollars izay omen'ny AFD miaraka amin'ny Union Européenne. Misy vola ihany koa mihoatra zay 70 eo ihany koa 90 millions de dollars amin'ny urbanisation eto an-tanàna Antananarivo, i manodidina Antananarivo sy amin'ireo faritra maromaro toy ny Toamasina, Antananarivo, Fianaratsoa, 90 millions de dollars ihany koa iarahana miasa vola izay amenatsika eto Madagasikara zany amin'ny famikarakara zany teto-bola zany dia efa azo. Mbola dinika sy fanalozan-kevitra ihany moa no natao androany fa kosa mbola ho avy ny fotoana anaovana ny dinika teknika rehetra. Nahafaly ireo ben'ny tanàna anatrika izany dinika izany moa ny fisain'ny firesahana amin'ny tompona andraikitra ny tanàna sy ny fanjakana foibe tahaka izao.